Salame tonga zo anatin'ny fandarana Sandrify. Fandarana izay iarahana manatontosa amin'ny Paris Région Expertise Madagascar sy ny commune Antananarivo renivohitra izy ity ho fanomezam-boninahitra an'ireo vehivavy nanamarika ny tantarany Madagasikara. Anio zany dia Juliette Fish no ampafantarina amintsika. Izy no vehivavy malagasy diplomate voalohany indrindra. Tany amin'ny faritra Atsinanana, Toamasina no nitoerany satria princesse Betsy misaraka ihany koa izy. Isan'ireo olobe nanamarika ny tantaran'i Madagasikara talohan'ny fanjanahantany zany izy. Nisy moa ny fampafantarana izay nataon'ilay mpahay tantara Dominique Bois mahakasika ny Juliette Fish tetsy amin'ny Moséan'ny Salpikanjoy Antananarivo. Dia notsika ny ampahany tamin'ny fampafantarana nataony. Juliette Fish, à travers une stratégie propre, appartient véritablement à cette catégorie des femmes puissantes. Dès le 19e siècle, d'ailleurs, elle est reconnue, si j'ose dire, internationalement. C'est le seul nom féminin qui apparaît dans les Juliette Fish dia isan'ireo andriambavilanitra tena matanjaka noho ny paikady izay nananany. Tany amin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo dia efa fantatra maneran-tany izy. Izy irery ihany no vehivavy izay voasoratra ao anaty boky mirakitra ny dian'ireo nandalo teto Madagasikara, ny gazety Tany Mascareina sy Europa, ankoatran'ireo mpanjakavavy. Ida Pfeiffer, vehivavy mpianjory autrichienne, izay tsy tia vehivavy ary tsy mankasitraka ny Juliette Fish ary, dia nanaiky fa vehivavy miavaka sy tena nahasarika izy, tsy tao Toamasina ihany fa Madagasikara iray manontolo. Notsindriny fa fantatra ivelan'ny Madagasikara ny fahaizany sy ny asany. Nandova tany maro sy andevo, avy tany Rainy, ny rahalahin-drainy Jean René ary ny anadahany Beroro izy. Nandova fahefana politika amin'ny feny vahoaka any Toamasina ihany koa izy. Na voafetra ary zany satria ny fanjakana foibe avy aty Antananarivo ny tena mifeny sisin-dranomasina. Na izany aza manana fahefana netindrazana ihany koa izy, ary izy no nifehan'ireo andriambavilanitra tany Toamasina. Rehefa iantso fiaonana ohatra ny mpanjaka Merina, dia Juliette Fish no niantso tsirairay ireo vehivavy izay manandanja indrindra ao Toamasina ary nahazo ny tombontsoa io toerana misy azy io. Et elle est souvent désignée comme la chef des femmes de Tamatave. Lorsque le gouverneur Merne, par exemple, veut convoquer une réunion pour faire un kabar, c'est Juliette Fish qui est chargée de convoquer une par une toutes les femmes importantes de la communauté. Et elle va évidemment tirer parti de cette position. Araka izany vehivavy nanamarika ny vanim-potoana ny ainany Juliette Fish. Teraka tamin'ny taona 1990 moa izy ary nodimandry tamin'ny taona 1990 teo amin'ny 27 taonany. Hiditra amin'ny tapany faharoan'ny fandarana isika izao eto no anazavana misy kokoa mahakasika an'ity andriambavilanitra ity. Rajao Narson Elianta, mpampianatra mpikaroka momba ny tantara eny amin'ny Université Antananarivo no raisitsika. Nanana anjara asa goavana teo amin'ny sehatra ny fandrarana i Juliette Fish. Toy ny ahoana no niatombohan'ny fifandraisany tamin'ireo mpandrara avy any ampitan-dranomasina ireo. Mora foana natafidirana tamin'izay sehatra izay satria Juliette Fish dia zanaky Fish atao hoe mpanjakamena ny Betsy Misaraka izay vahiny ary nanambady vehivavy malagasy avy any a Fort Dauphin ka nahatonga ny Juliette Fish voasikajo isany atao hoe zana malata zany hoe taranaka metisy dia efa manambara sahady fa mifandray tamin'ny avy any Andafindrika hatramin'ny fony fahazazany avy tamin'ny alalan'ny Rainy io sy ny asany. Ny tontolony be azan'ny Juliette Fish dia atao amin'ny sehatry ny fandraharana tokoa satria Fish Rainy dia isan'ny mpandraraha ara-barotra tamin'izany fotoana izany. Nanamarika toetra manokana nananany ve ny antsoina azy hoe Reniboto? Anaram-bositra nomenan'ny Juliette Fish anarana hoe Reniboto napetraky ny olona mpiaramonina taminy sy mpiaramiasa tamin'izany fotoana izany, zany hoe tao Toamasina ary Betsy Misaraka ny olona betsaka manodidina azy. Vehivavy lehibe efa be taona zoky olona ary nefa tena mbola mandraraha sy mampiasa olona betsaka ary tena entitra tokoa amin'ny fiasa dia nataony olona hoe Reniboto. Tsy nanano sarotra ho azy ve ny nametraka ny maizy azy tao anatin'io tontolo io le hoe fandrarana zany izay anjakan'ny lehilahy kokoa tamin'izany. Raha ny toerana misy an'i Juliette Fish dia tsy nanano sarotra azy satria raha mbola vao tamin'ny fahazazany dia nalefany satria nodimandry ny Rainy dia nalefany olona nandraikitra azy nianatra tany La Réunion izy. Tena nianatra Juliette Fish ary vehivavy tena manam-pahalalana. Rehefa niverina avy any izy avy vita ny fianarany dia mbola ny velona tao amin'ny tontolo fandrarana ihany sy ny fifanakalozana ara-barotra satria nanambady an'ny kapitaine Savoy izy mpandraraha lehibe tao Toamasina tao. Rehefa maty io rangahy io dia nandova ny rangahy io izy dia rehefa avy eo indray izy nanambady an'ny rangahy tao hoe Picoron izay mbola mpandraraha ara-barotra tao Toamasina ihany koa ary tamin'ny taonany fahalehibeazana izy dia nanambady an'ilay mpandraraha efa tamin'ny andro ranavalona voalohany atao hoe De Lastel ilay manana fanamboarana toaka sy alkôla any Mahela any akaiky ny faritry Mahanoro dia ny
nivoatra tao anatin'io tontolo mivarotra sy ny fifandraisana arabaritra io a Juliette Fish ary no reo lova zay azon'ireo dia nanambola be izy ary tena vehivavy mpanan-karena sady manam-pahefana izy tsy nanansarotra ho azy akory a nanana toerana teo amin'ny sehatra izy. Ahoana no nitazomany Juliette Fish an'ilay hoe izy ny lalana azona miditra ny andapa? Tena Juliette Fish ny lalana miditra ny andapa na teo Tomasina na hiakatra ho any amin'ny Antananarivo renivohitra satria Juliette Fish no izy miteny frantsay sy manam-pahaizana io dia tena lalana lehibe satria zay rehetra vahiny dia tsy maintsy mandalo amin'ny ramatoa Juliette Fish ary izy tena mpandray olona manana trano fandraisam-bahiny ary manana boky vakiana be dia be ary betsaka ny olona tamin'izany fotoana izany nanoratra rehefa mandalo amin'ny Juliette Fish dia mahavariana satria variana ianao mahita vehivavy mainty fihodirana be tsy misaraka miteny frantsay be tahaka ny Parisiana ary manam-pahaizana ary mahavariana miresaka aminy satria vehivavy be fahalalana izy. Juliette Fish raha teo no nataondra soerina Andriambaventy zareo manatoerana tika na arabaritra na ara-pifandraisana ka tsy azony divirana mihitsy na iza amin'ny lafiny arabaritra na iza koa mieritreritra niakatra ho any Antananarivo fa tsy maintsy mandalo amin'ny Juliette Fish. Izay ary amin'iny tenaiko fa nahafahanao nahalala misy kokoa mahakasika an'izany Juliette Fish izany ireny torohay rehetra ireny. Ankasitrahako ianao nahatra ny aina hatramin'ny farany. Mandrapitafy indray ary eo.